Raminia 7/Martsa 1770. dia mpiany Razafimanajorjorge na Rezo. Ny lasa tsy fanadino nanana ireo ray aman-dreny be endry sady tia tanindrazana amin'ny malagasy. Rehefa notafian'ireo vazaha frantsay niaraka tamin'ireo Senegal ny tanindrazantsika, dia maro ireo mahery fon'ny tanindrazana nijoratra amin'ny farany mba hiaro ny tanindrazana. Eny, nafoniainy mihitsy izy ireo ka namotony tany ny raha malagasy. Anisan'izany ny MDRM, ny VVS, ny Sadiava, ny Menalamba. Eny ankehitriny 17 taona tateoriana, ry tanora malagasy, aiza ny firenetsika? Afaka eo ambany vahon'ireo mpanjana tany ve isika? Sa mijoro ianao? Avoto ny firenetsika. Indro misy ampahatantara kely izay notantaraina tamin'izany. Raminia 7/Martsa 1770, tolom-panafahana ny firenena izay eo ambany vahom-panany bohitra, ampahany tantaraina ny tolona nataon'ireo razantsika mahery fon'ny firenena, ny lasa tsy fanadino. Raminia 7/Martsa 1770, ny raha iray ny malagasy, ny mitaraina ny tany, ny varotra tanindrazana ny sasany. Andao hanavitra ny tanindrazantsika, atambaro ny ery. Raminia 7/Martsa 1770. Erezo ny dianaka. Mamo, reraka be Dia tahondro. reraka be mama. Kay, marary daholo ny vatako. Kiota! Baba kely aloha ty sakosy ty fa zay baba ny zandrinao. Erezo ny dianaka fa rehefa lasa lavitra sika dia maka aina kely ary. Maizina be any ary mamy e, tafotoana foana ny tonga. Malako koa any ary mamy e, sarota ty ary sotratra antsika mamo matahotra. Tazomy ny akanjoko anaka da amizay aleako ny aleanao. Aiza moa ny anaka no ahitansika mitsinja ty anaty ala ty tena mikitroka be ny andro maiziny ty. Ary dada raha iza ro mama, safonondreny vazareny any izy. Kiota, tsy maty zany ny rainao e. Fa nosamborin'ireo tsy vanon'ireo fa ndao mba hoentintsika mbavaka izy. Kioto nidoran'ireny daholo ny antrantsika e. Sady nifiriny daholo ny olona. Kioto maty daholo le olona. Saobe. Aok'izay anaka, ary aza misy miteny mafitrony fa tsy fantatra ny izy anjoantsika ty anaty ala mikitroko aty e. Aza miteny mafitrony hoa. Ka mangedaheda be ny zaro mamy e. Te hisotro rano Aiza ny farany isy rano ty anaty ala ty ny andro maizina be io, zara ny farasoara tsika afaka nandositra. Mangina amin'izay ho anareo da miafy kely aloha fa hitedavaka rano nareo rehefa lasa lavidavitra ritsika. Zany Samy mangina amin'izay hoa. ka malaro be nge ny tongotr'olo mamy e. reraka be
Reraka sady naona kosa moa izy dako. Fa maraina sahady ty ny andro. Soa ihany fa nisy an'ity lavabaty ty ahafahanay miafina. Dia aiza aloha ny ahitana sakafo sy rano hoaninay telo mianaka e. Tsy maintsy andeha hitady sakafo sy rano aloha zany ko. Sady hitazatazana amin'ny manodidina eto amin'ity misy anay ity. Tena aloha izy da toreto fa za andeha. Aza miteny mafy eo aho ianao. Tsy eo mama fa mety lasa nitady sakafo antsika izy. Ary aza miteny mafy eo tsonondry e. Aleo ny andra mamy eo. Avy ampifoko ny zandriko. Avy ety amin'ny zoky. Avy etengany. Avy opa. Ditanji efa niteny mama ary efa nanafa tsy hoe tsy miteny mafy sao dia misy mahita. Kiotoa marary ah. Zoky marary ny kiboko. Potra be Kiotoa marary ho ny kiboko. Ka zany tsy mahazaka anao e. Safaka mandeha fara. Tsy afaka zoky kay. Marary be ho ny kiboko. Marary mama. Maty e. Ao are. Avy babeko ianao. Ao. Ivokatotsika. Misaotra zoky misaotra. Ary io ianao mivoaka fandrasaketram-body azo etsy Ary indraikaikana moa ianao fa ohatrany mampatahotra ny ity toerana misy antsika ity e. Ary aza mandeha lavitra moa Kioto matahotra ako. Ary fahaiza foana koa mamy. Angana ho ahy ianao. Rehefa vita dia andao amin'izay ka. Andao hiditra. Kely sisa zoky marary be ny kiboko kay. Fara soa. Andao iavona fa ohatrany misy olona mikasotsokany zany. Andao ingina hoe ry amin'ny lobolobo re. Angana ao fa misy olona manatona antsika zany. Dia azo miteny mafy tsony. Angana. Zoky matahotra. So de mamy zany. Any. Tsy mamy zany ka. Fa ohatrany andian'olona maro be. Ary mandina ho ahy ianao. Azo metsika tsony. Ary atao mafy tsony ny fofonay. Azo mafy tsara. Ary aiza ihany ilay tirodona izay olona lazainy lafa hitany lalina ny zotrana katy Timotea. Mbola tsy feno any ilay ity nisa dia davitsika ilain'ireo vazaha be ireo e. Very andro fotsiny aty ve lesy. Sefa. Ahoana? Mbola tsy namitaka anao masoko roa zao mihitsy angeny nahita na dia efa maizina aza ny andro e. Ary misy ankizy ilay izy Kay le aza. Hitako. Ka mbola zaza fito any ilay ity ny tadiaviny Andorana Rosiany dia tadiaviny zany olona zany Andao zalahy. Andao e. Irezony ty. Ohatray. Inona koa zany le ty. Ohatra misy maimbo ato zany
sady mangetaheta be. Farasoa, asa mbola miteny an'izany ianao. Mino aho fa tsy tratran'ireny izany mama. Fe tsy somaely foana mantsiny ka matoky anazy ary Farasoa. Dia aiza ary izy? Manamafy ary koto. Efa tondro me izao e. Dia ho lasa lavitra ve ma? Sao nataontsika ta tsy afaka miandry amin'ny mamy eto tsika fa aleo any dia hitady anazy ihany. Sady andeha hitady sakafo hoantsika koa fa tena hitako hoe noana. Sao misy anavotana mama raha misy mahazo azy ihany. Dia zareo ve navelan'ilay eto? Matahotra ka? Azy loazana moa za zoky matahotra rereto. Fara, raha hijany eto any antsika dia ho fato misary eto e. Sady tsy fantatra raha misy mahazo amin'ny mama koa ka mila fanavotana izy. Sady raha andeha koa any ianao tsy mety satria reraka be. Tsy misy azontsika atao ohatr' izay hevitra izay. Aza mivoaka ato mihitsy ianao fa andrasa ato zany. Eny ary zoky mama. Manginy sandroko kely izany ho eto aty ny rojo anaovanao iny anaovako dia ety anaty anaovanao. Kiare, dia aza elany betiko zoko raha ho ela be any. Ianao ry zandro malala. Lasa tsy aza mihetsiketsika ndry. Tsy maintsy manaraka sisiny ihany fa sao miveriny eo reny andian'olon-dreny. Aleo aty anaty kiretra ty ihany lalana ka. Nefa na izany aza tsy manalavitra lalamasaka aloha e. Sendrasendra matso mifanena amin'ny mamako. Tsy tiana kivy amin'ny Fara fa manahany amin'ny mama ihany aloha e. Zao ve dia mbola tsy miverina ihany izy. Tsy mba fomba mama mihitsy zao. Oay, ary izany orakorako izany. Anao misitsika ihany loka. Aiza ny isitsika? Alao hoe tsy abodimbody mihitsy bolobolobo itsy. Hoantsay, ary ireto olona manao salaka tapaka reto. Mandiry zareo. Mandihy manodidina an'io afo. Ary misy olona mifatoka io izany tena olona io. Ary toa napetran'ireo ambony seza lava izy. Oay, ary toa didiny tendany. Tsy mahate hijery. Moa tatazany amin'ny koveta kely ny rany. Tray. Ary toa sotrony rery lanitro. Kay. Toa tetehany olona ary samy maka sy mihinana daholo izy mianakavy. Mihinan'olona reto marina. Ary hoan'ny makany ilay olona malokiriko. Fatika matahotra tampoka teo fa aleo verina moramora any amin'ny Farasoa dia aleo miala lavitra eto fa ratsy ty toerana ty ka rehefa avy eo miverina mitady amin'ny ary nakaizy Farasoa Faro sao dia mba diso ary aho fa tsy teto le nisy anay
Tena teto mihitsy fa misy anitsy vato itsy. Teto mihitsy. Faro! Falasaiza fary. Farasoa! Fa aiza ianao e? Aiza ny zandro? Misy tia tongotra be reto. Tena nisy nakatato ny zandro. Fara! Aiza ianao e? Nanenenako miala teto. Fara! Aiza ianao e? Verena zandro e. Mamy efa tita dia mbola tita bovy ianao. Tokorena ato anaty lava-bata faritra misy olon'ity ty toeranyity. Mihinan'ny olona izy ireo. Mahatahotra. Ny arerana mamie, ny ananoana sy ny hetaheta tsy lazaina tsony. Dia inona re no ataoko e? Ny tena mety aloha zao dia mialainga ny eto e. Teo aiza nefa? Tapako ny hevitra fa andeha hitady amin'ny Farasoa mama ka. Sady mitady rano sotroina ihany. C'est embêtant. Les Malgaches sont rebelles. Ils deviennent ennemis de la France. Pinga avokatra. Ahoana zay? Nampiantso anao aho. Mbola maro ireo olona no mitony amin'ny la France. Dia la France reny malala. Tsy ekeny zany raha vokatra. Mila mihetsika ianao. Ampangeny zao kitaba marainy manerana ny nosy zao. Aza matahotra anao patron be. Mora jinono reo. Fanorona an'irenireo fa tsy ampitetika zany reo. Fa zao kosa le vola tokony ataonao misimisy andro patron be a. Azonao ve zany riva zabe ty e? Vola? Eka. Vola vera vokatra. Izay ho a. Zao a? Rehefa fa miasa tsara ianao, mahasambotra ireo lohandohandreo, dia aza matahotra fa menanao izay ilainao. Tsy maintsy samborina ireo pikony ireo. Dominatera anambony ianao, aza matahotra. Hopiadidiny faritra iray a, miampy vola be. Azonao ve zany resaka zany? Eniko tsara patron. Misaotra betsaka va. Tokony mekonao fa tratra tsiky reo e. Reo komba niana kendro ty tanindrazana tsy. Aza matahotra anao patron. C'est bien, d'accord. Oui. Matoky ianao a, avokatra. Mazo mandeha ianao. Mila vokatra faran'izay aingana indrindra aho a. Mila zany a la France. Ilaza ka renao patron be. Zay e. Aza matahotra ianao fa vitao ny asanao. Resaka mafy aminao mihitsy ah. Nefa za matahotra. Ndi fahofinandray ondro tono zanako vavy matahotra miresaka amin'ny dady. Masoandro ah. Zanako vavy tokana ne ianao e. Mila vola nga tokany naiko. La zao zay irinao fa omeko anao e. Tsy
tsy mila vola ary dada, fa ny tiako resahana aminao dia tsotra fotsiny ihany. Sao dia mba tsy mety izao ataonao izao e. Inona? Tanindrazantsika ny ery dada Madagasikara e. Amiko mivarotra tanindrazana ianao sy ireo namanao vitsivitsy ireo. Dray. Fa inona ary ty ataonao ty anaka? Za maninona e. Masoandra, mandidy ianao mba tsy hamerina n'izany teninao izany tsony a. Ataoko ngamba fa nisy fihevitra kely fotsiny ianao. Voalohany ampidirao anatin'ny lohakelinao mihitsy. Fa mbola tsy leo zao fahatrana zao ihany anga ianao. Faharoa, raha misy maheno zao na ny an-danina ny ankilany dia ny haitsika ny manefa. Tsy angina ary dada, tsy mety ny ataonareo sy mamy. Mpamadika tanindrazana nareo e. Vidindraha namelomanareo ny taranakareo. Malagasy iray raha aminao an'ireo ataon'ny vazaha hafa firenena vomomoko ireo e. Ary ianao rangory fototry ny afo voalohany amin'izany. Todin-dra ary dada raha, todin'aina aina. Pankerinao ry Masoandra, tsy misy idiranao ny amin'izany. Ny mihinana no anjaranao zao. Ary mampitandrina anao aza manao zay matezitra eo ianao. Tsy mihinana vidin-dra ary dada. Amiko miverena ianao isan'ireo mpiaro tanindrazana. Mila anao ny firenenao. Andao sika hiady ho amin'ny firenentsika ary dada. Toerintsika ireo mpanamboatra ireo. Kay! Manginy ty! Zaza maditra mafy loha. Manginy ty tenena farany eo ne e. Aleo ary dada ho any ambanivohitra ho any amin'ny mama. Tsy mahazo mandinga ny eto ianao. Mazava? Dada. Eto ianao no mipetraka. Manampy aty. Azo lasa aloha e. Ohatra mahazatra sasakalina vao tonga eo mila voaina ny trano. Mafana ny variko. Mazava? Nareo tonga soa eto amin'ity toeran'ity. Mino aho fa efa samy maily daholo tsika. Tsy nisy nasikaritra nareo reo raha tonga teto amin'ity toerana nivorintsika ity Ora intavy apio ny jabora fa maizimaizina. Endro lehibe. Matiki ianao rehefa tena maily le tsara zany. Isika moa efa fantatra nareo raha teo fa tsy mahazo mivory atoandro mihitsy Ary tahaka ny fomba sika dia samy manao lasany rehefa atoandro. Ary tsy azo atao mihitsy miresaka an'izao zavatra ataontsika zao efa eto moa ny filoha lefitra. Mino aho fa manakambara angamba ianao raha indray matora vokatra eny tokoa e. Ary misotranao sotra betsaka ary lehibe raha be faritra. Ito ary ny teninao zao e. Le fanafiana ny tombony mpamiaramila mpanangom-bokatra ahoana? Efa masaka ve ny tetikady rehetra ary raha masaka ahoana ny atao totra ny tsy azoko mihitsy tsara ny fanontanianao raha indray matora vokatra. Zany mihitsy maro. Raha iny fanafiany indray dia miandry kely tsika eto Antananarivo mbola tsy tonga masy ny tatitra avy any Moramanga. Raha ny eniko fotsiny dia tratra hony raha minia le lehilahy mahery fo avy any amin'ny tapy-atsinanana iny anarana efa eniko zany zany ve? Anisan'ireo mahery vaika mampikolainy vazaha mena sofina mihitsy fa ono fa inona onona tratrarana azy raha tsy adiso raha vokatra inona tsy hoe iraisana daholo angeny mpitolona rehetra tsy maintsy misy ireo piso lelaka amin'ny vazaha. Mazana mantsy avy amin'izy ireny ihany ny atany vazaha ny tetikady rehetra reny olona reny ihany raha vokatra natao hoe mpamadika tanindrazana. Mazava aminao
ary ratsy zany ry lehibe a. Ratsy mihitsy ka. Tena mila mailo tsika. Marina e. Zavabe. Oay, efa divarena sady ka ny andro a. Andao isaraka amin'izay tsika e. Tahaka ny mahazatra antsika dia samy miositra amin'io tsy leon-doza io. Amin'ny laka misy indray miona. Fa zao a, samy mitandrina sy maily daholo. Azonareo? Dia lasa zary mamy ary farasoso nakaiza tao anaty zoniereny eto. Ke hosana trika lasa an'ireo olon-dehibe nan'olona izy. Tsy e engany mba tsy ho zany. Ha itsy misy rano no araha mihitsy ty. Ty anaty alabe aty ve misy rano? Tsara kosa izany. Ary rotiketo misotro fa tena mangeta aza. Aleo miafina ny aloha e. Mailo atsany. Aia moa lahy io? Asa mesy mahay fa mivoaty biby ny anay lahy. Asa anambony ny tanana. Lefina marano sy ty a. Brako amin'ny teny tsy nainy alara amin'ny hevitra ny hanakaindry eo a. Ento atsangako ny tanako. Angekanga na fasantororo fa mandrairaka. Tsy pinan'olona totomboko. Fa pinanona amin'ny ahoana koa le haky ty a. Ary mba ia moa lahy io. Dia atay a. Ny marina soa tarona fa sa mandangandangy eo. Velava tompoko isotso rano fa reraka. Angekangana fa maika. Samy malatanjo so zay ny sakafo farany. Tsy raha misy manakana ny lasa isotro rano zao any moa. Rehefa avy eo zany dia lazao amin'izay ny momba ny se. Malakilaky fa manday ny fotoana ho aho. Atendan'olona rehefa zao. Misaotra tompoko. Koto ny anarako. Ikoto Raminia. Taranaky Raminia ary zanala tokana. Inona soa? Fa zanaky amarina moa le haky ty. Zanaky Raminia. Fa zanany amin'ny ahoana. Gary maninona ty koa. Eny tompoko. Zany ary ny antona tonga avako aty dia tafihan'ny vazana tanana anay ihany dia lasa ny any dada ary nandeha nandrotsy izay telo mianaka. Ina soa azo baby zany Raminia. Dia tratrako ve zany ny andraraizona. Ary telo mianaka amin'ny ahoana koa agnareo. Mamasony zanako farafafy tompoko. Sangendrisy. Indrisy amin'ny ahoana. Ary mba aiza maro moa zany reny sesiny Zandrase. Fa tantarako anareo zavatra nanjoanay. Tarony soa moa fa zabeto magny eo a. Zany tompoko nahazo aminay. Tiany mianaka. Io ampitadiavana azy mianaka zatranareo io. Hay verse. Tena mba laliny akoho zany a. Ary hono ary se. Ohatra naheno aseny teny ato hoe tsy mpihinan'olona aho. Fa ina moa mahatonga say mitarona an'izany. Dia mihinan'olona amin'ny ahoana. Eny tompoko. Rehefa nitady andreniko dia nahita olona maro be lahy sy vavy ary ankizy tsy miakanjo fa mandrosa lakatapaka. Zany a. Olon-dia angambo reo fa feno volo maniry no vatan'ireo manontolo. Mihinan'olona izy. Tegna tsy mazava amiko.
fa mihinan'olona amin'ny ahoana dia hoatry ny ahoana ny olona ny hoaniny. lehilahy sarasara hoditra tompoko lavaranjanana izay no hoanitsareo mata. Marina verse ka zany olona tena sy izany mihitsy angeny olona tadiavinay e. Sa ve? Eka, lehibenay mantsy izy io mpitaritolona ohatran'ndray se ihany koa raha velibay ny anarany. Fantatry raha min'ny raha se tsara ia ary taiza moa ny toerana nahitansehan'izany mba hoety makano hoe izay. Eny tompoko dia mba miangavy re aho mba ampio hitady an'izay aman-dreniko e. dia miangavy re raha mba misy aza atao ambava foany aminareo fa tena reraka mafy azany. Eny tokoa tegna azafady ry sea ory salahy a mba omeo hanina izay misy ana aminareo aloha le zalahy ty fa tena hitako refona mihitsy. Asa ela soa fa maika hirositsika. Tsangam-bato azafady kely ane. Masoandro marina azafady fa variana be mihitsy a. Fa inona zato mahavariana anao ry tsanga? Misy olana nga? Masoandro tanana efa misahotaka be zao ve dia mbola tsy fantatro ihany raha nabavy a. Fa misahotaka ahoana ry tsanga? Fa misy inona eto tanàna? Hitako tokodikody manao dimaika daholo izay olona fanena amiko. Aiza ry izaho masoandro mahafantatra vaovao eto tanàna ane ny rainao e. Ary izy mihitsy ny tena lehibe mpitarika anay. Andao aloha tsika eto amin'ny takotakony etsy ny resaka fa sao dia misy mahenao e. Ndao ary dada ny tsanga tsy miteny ninninina amiko mihitsy. Ary zara nga mahafantatra hoe mpikambanao aminareo dada. Aza mandainga ary masoandro marina e. Re modialy reny ve dia tsy fantatra ao akory? Za mihitsy mpamotrano azy fa ny dian-tany aloha tsy fantatro. Fa inona vaovao eto tanàna ry tsanga? Tray mbola tsy fantatro ihany ve? Eo Senegaly roa camion nge miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ny tonga aly eto tanànantsika ary masoandro e. Tonga ninona eto? Mbola tanàna milamina ety misy atsika ty e. Ary endro ny vahoaka eto. Koa ninona ty zany Senegaly mainty be zany? Ka fantatr'ireo fa avalim-pirenen'ireo mihitsy ane ny fisian'ny fivoriana miafina ataonay e. Ka tonga anao aza lambo mitarika anay mihitsy izy ireo. Zany hoe misy mpamadika tafaraka aminay zany aoko. Marina very tsanga. Fa nga tsy fantatrareo fosotra. Dia inona ny fepetra raisinareo ka? Ka ny fivoriana aloha zao no natsahatra e. Dia samy mampita vaovao mangina zay manana. Raha be faritra mianakavy zao ny lasa dia tsy hita zay nalehany e. Tena mampatahotra izy izany ry tsanga. Nefa vonana anampianareo mangina raha misy vaovao henoko. Ay, mety zany. Fa andao aloha isaraka eto e. Aiza mety ahitana ny tsanga matetika? Zay mianakavy amin'ny alina dia any an-tsanga eny matory e. Zay e. Raha mitady ahy ianao dia taratasy ny soratana. Hitanao le vato fanasa tongotra eo tokotanina io? Dia ataovy ambanin'io. Tsy misy manasa tongotra mantsy eo fa aza matahotra ianao. Zay fa lasa. Eny ary tsanga, velomo. Way, feo ambasy be zany. Fa misy inona? Dada, aiza dada? Fa firy ary zao e. Dray amin'ny roa maraina marina. Mbola tsy tonga ihany dada. Fa ahoana azy? Atao kaiky ato mihitsy ane izany feo ambasy zany e. Aleo hoe tazamiko eto am-baravarakely. Kaika meo mitondra miaramila betsaka ary misy miaramila mihazakazaka amin'ny tifitra.
Tena misy olona roa mitsirara zao reo amin'ny arabe reo. Tarafiny jiron'ilay camion. Loza marina. Dia ho dada ve e? Andriamanitra ô, fonjeo indraiko iny. Nefa dada ve dia hodifirin'ireo? Dada da ny haiko mitarika andreo tsy ho faditrovan'ireo ko. Masoandro Masoandro! Voay aho Masoandro! Dada izany mandondona any ambandriana izany. Voaingana Masoandro Aingana ianao hoe ary idina moramora sao dia misy maheno eo ka. Idina moramora hoana e? Zay fa gasy ianao no mitarika andre mialamila matigizina mpamon'olona ireny. Za mihitsy ary tsy ireny natahorako fa sao dia misy mahatsiarika amin'ny mpiray-vody-rindrina. Ary mangina ianao efa teneniko foana. Dia mahafinaritra anao ve dada mahita an'ireo iray raha aminao miapatrapatrerany arabe ireo a? Dada, matahory ianao an'Andriamanitra ka? Si, firenena maty efa tsoafa belikiko. Tsy maintsy mitady arena re zary Masoandro Reo vahiny reo aza miketika angoro karena tsiketiko. Tsy mahavita ninnininy eto reo dada raha tsy misy anareo mpisilelaka mpivarotra tanindrazana. Anody anareo ny raha masoandreo tsy manatsindreo. Mariny. Lasa ianao matory. Tsy izay zazakely voatavy tsy mifandraka ino ananatra. Ary tandremo mampitandrina anao ary zay akombona rano. Aiza sakafo? Herinandro ny sarahana efa mianaka samy nana ny lalana izay farasoa indrisy ny zandry keliko fara aiza ny zandry keliko hoe fara dia ho fifandrisian-javatra vena nankalozatsika ny terotsy ty fara malahelo anao aizo mama nanahoany dada novonondreo miala sofina mpibody tanin'olon'ireo ve variana be ianao ry tovolahy raha ono no anarako vadiny rahabe tsy lehibe nyity toerana misy atsika ity ary ohatry ny malahelohelo izany ianao fa misy inona manahoany ianao tompoko eny malahelo madama tsy misy hitako ny havako efa ndresandra be tsy any mombanao ay mampalahelo mantsy ianao nefa tsoriko aminao fa tsy fotoana amin'ny fitserany izao. Firy taona moa ianao io zao? 12 taona zao tompoko. Fina ny tokony ataoko mba toroa hevitra madama. Zao no izy eny tompoko. Aza variana amin'ny fitadiavana andreo ray aman-dreninao fotsiny ianao fa tsy hitanao angano mahazo ny mpiray tanirazana aminao. Madama, mbola kely inona vitako hamonjy ny fireneko? Mbola kely? Eko. Fa iandro roviny ianao vao hanavitra ny tanirazanao, andehanao fanazara-tena ny tanora mitovy aminao. Misy 14 taona aza amin'ireo sady rabetsy no tarika azy. Mitsangana dia mandeha any ianao. Misaotra madama, sady taranak'olona mahery foty tanindrazana ny ahy Efa fantatro. Zanak'i Ramini ianao. Eny tompoko. Andao fa omeko fedina. Tsarovy anaka fa mitady olon-kendry ty firenentsika ity Misy fianarana ataonareo any rehefa vita ny fianarana miady. Fa zanga madama mahay manoratra. Tsy mba nianatra ange zay noho ny fahatrany. Ka zay indrindra le kely ny ezahana. Tetehan'ireo vahin'ireo mpitena ange ny fiandrianan'ny malagasy. Tsy misy ilain'ireo afa-tsy ny harenantsika eto. Mila toherin'ireo na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Vonona madama, mametoka anao fa ezaka hianatra tsara
Izany dia mba aminjeko mipiray-tanindrazana amiko. Saotra anaka, mitsodrano a, mahaleova malasana. Misaotra betsaka mitsotra mata. Les Malgaches préparent des rébellions. Raha vokatra sady mandainga ianao izy raha be faritra menakaviny angambana reo nampatorotra azy. Patron tsy misy mahafantatra zany hoe mendany amin'ny la Frantsa zay ary tsy misy mahafantatra zay nalehan'izy ireo mipiray fikambanany. Bon, avadika ny resaka raha vokatra ka izao ianao manana zanaka vavy tsara tarehy tsy marina aveo zany. Patron be koa zany hoe tsara tarehy mba zanako fotsiny iny atao zay fanarahantsika. Ataoko rafozany ianao raha vokatra lasa mpanefoefo nareo misondrotra voninahitra antsika Madagasikara zany mive azy. Tena hitako misy patron be ny fitiavanao any mianakavy tena marina ka ho valina zany ao fa tsy maninona fa ekeko ny fangatahanao dia omeko ho vadinao ny zanako vavy tokany. C'est vrai? Oui. Raha tsy mety izy raha vokatra dia ahoana inona atao? Raha tsy mety ahoana vazabe fitahina efa miditra zao ve dia hosakanany zanako ne masoandro noho izany zano mandidy azy. D'accord, misaotra raha vokatra ity raisy vola be iny mariky ny fitiavako anareo. Mena lalany selo fa mahafinaritra zany resaky zany. Raha pitsoriva ihany dia mahazo valim-pity ianao veloma patron be. C'est vrai? Oui. Faut pas mentir, hein? Oui. Tu dois faire, hein? À demain, à demain. D'accord, d'accord. Dia zany anaka ny resaka ny fanaovana isin'ny général Gérard mangataka anao andefo mandrony izy. Misokatra ty amintsika ny anaka ny vitany ianao sisa no andrasany. Ohatra nefa nofonofoka sady zany hoe ahitany faritany frantsay izany tsika tanteraka lany nofoko mba nanafinaty fahazay. Jerenao ane tony ny vola be goûté brique ray mihitsy. Ataoko hoe adaly ianao ry dada atao endry ihany ataoko hoe endry koa nefa atao ketrina raha samy olona. Fa ahoana ny masoandro adala ahoana hita fa zaniko asa be sangisangy eo moa tsy misangy aminao ao fa zarantsika mianaka ty voly ty dia nety sasany ianao dia nety sasany ihi mba tanka ty dia mandana avy ty zay tianao ty tsy mila ry dada matombola sy ty voninahitra loatra ianao dia sahanao no mivarotra ny tanindrazanao ary tsy vitan'izany fa tetehanao atakalo vola sy voninahitra koa zanako vavy tokany. Tsy manina ianao ry dada. Tsy mila resa be zaho ekeo mifangatahany général Gérard dia zao lasa tsika amin'ny fanjakana mazava amin'ilay ve zany mialatsiny raha manome teny mahery anao fa na hotapahanao aza ny lohako dia za tsy hainaiky any ambady lahantitra
sady mampahatra amin'ny malagasy rairay amiko no mamona azy ireo ary mamotika ny tanin-drazako koa za ko torak' zany fa ninninona aoko fantatrao fa raha mbola zanako koa ianao dia tsy maintsy manambady any général Gérard azonao zany tsy ianao mandidi ny fitiavako tsy ny hoe maharainao nanaparanao ny fahefana manjanaka aleoko matohan'ny tanin-drazako toy izay iray tsy kombakomba mipaina miboatra ary ena mandalo io ry dada sady ny antsika ihany nanajany antsika eny maivavy ianao tena monsieur lalitsainy nefa dinio lalina ihany alohan'io alina raha pitso tsy maintsy mitondra valy teny any amin'ny général Gérard hoe eny azonao tsy azo misy feona fiara ny zany fa mifilo zao ka ivivo amin'ny enora marainy ary ohatrany ao tokotany ao mihitsy anie izany no mijanony tena tsy andrin'le général Gérard iny mihitsy hoe no atongavako any aminy any tena tiany marina ny zanako raha zany ka Mansoe fa misy inona ry zareo bonjour mon colonel voaratsy tsangam-bato zany ve romotra ny vazaha nahazo baiko ireo sonagaly ireo tena mijalo ny vahoaka malagasy indrindra fa ny any ambanivohitra miafina any anaty ala sy any anaty lavabady daholo ny zaza mambehivavy anaovany erisetra izay tratrany robaino ny fananany vonoa izay manohatra anazy mariny zany ro masoandro hatramin'izay nantsirany raha mini lehilahy mahery zay no naharombotra azy ireo anga atao mora mafy matsy iziniko ary mbola atao ora mafy ihany koa i rabe faritra lehilahy endry tsy voavidim-boly ireo araky ny enkoritsanga to mihetsiketsika daholo ny faritany eto Madagasikara to hoe isy zavatra epoka ato antoko zavatra fenina mafy zany ro masoandro fa ny mahagaga to tsy hitapopoka ao anaty fivoriana mantsy ny rainao ary misy onono aza fa to miray tendro amin'ny vazaha-panambotra izy iny ny famarina aloha tsy fantatro manana zavatra betsaka azo ambara amin'ireo lohan'ny tafika ary tsanga azonao entina ve za draidraidraidraidraidraidraiday saropady any ary anisan'ny fahotana mafaty mihitsy aza no mitondra olo-kafany zany saroton'ireo lehibe satria efa maro zao mimpamadika tanindrazana miandany amin'ny vazaha ataon'ny sarobakolo ka tsy menatry ny mamadika ny raha iraisana tsoroko aminao anefa ary tsanga fa mifahatongavako any dia ahafantaranareo zavatra betsaka vonana nampianareo ary tsanga za loatra mpiray tanindrazana amiko dia tolona nampianareo mba hanefa ny anjara biriko any tanindrazako eny are alefa hiresaka amin'izy ireo dia mifanao fotoantsika vonona ianao vehivavy ange ianao ary miatra manaina ny tolona atao fahatsoana lehibe ho anareo anery tsanga manilika ny vehivavy tsy tokony hanana anjara mifanavotana ity firenentsika ity aiza kosa ilaina ny fiaraha-miasa mandeha ilinareo tsy adalan'Andriamanitra ny namoronany any Eva nampy any Adama marina ny anao ranabavy zahay lehilahy mantsy dia mihevitra anareo vehivavy fanakamaleny ka lasa malemy hatramin'ny firenena tsapako eny are
aleo fa horesahako ny lehibeako e, ary misaotra betsaka anao ihany koa ahy. Tena hitako mihitsy hoe vehivavy mahery fo ianao, vonanao ny sorona ny ainao mihitsy ho an'ny tanindrazana. Zay tsanga, aleo andeha aloha. Azafady sefo Zakabe, misy fanontaniana kely apetrako aminao tompoko. Inona indray ny analarydona? Tsy ampangan karamanla. Ny alaza nataoko mihoatra betsaka mahalefitsika ingasaina an'lahy. Ka tsy zany kosa e. Inona indray? Iny anarany rehefa mihoatra tsy araky ny eritreretiko e. Fety kely foana ngeny tao tanàna e. Aiza moko, hitan'izay ankizy taiza ninana vorontsiloza andavanandro e. Zany ka nisy roa-matsatso tao tanàna e. Ny lasary moa oka fotsiny. Neny dada aza moa labera ny rano fisotra e. Mety ka. Ny atondehan'ny laridona lazaina fa tsy misy amakiko gazety aho. Tapitapohan'ny voananaka reny tongo frizidera natao tranonako. Ao amin'ny salona natao trano kiso. Ko hitanay taiza moa izay nanankarena sefo Zakabe fa ny tiako antaninao dia izao e. Ataony vazaha inona ireo olona angalarintsika? Ahoan'la inona izay ombo maty any e? Ny hena hoanina. Aiza nalalako izay anaovany azy any. Ny aly etiridona ny vola ihany ah. Malaza be nge maty fa hoe misy makara, misy makafo. Dia maninona? Fonadalan'ny langanina lainy samy fomaratra ny vadiny lahy. Ialany ray no tsemboka aloha amin'ny mevika eo. Rehefa tsy hanao tsony lahy dia mitenena. Ampiarina ny lahy ny lalàna. Lalàna inona? Vanga misy lalàna ny fanaovana? Tsaratsara amin'ny laridona ny tsy misy ah. Ary tsaratsara ny lahy ny tsy ary. Aiza le tia ny orinasa tsy misy lalàna? Finona le lalàna e? Ary naninona ny tsy nampahafantarina anay tamin'izay vao iniditra mpikambana? Nanao voady lary nanangana ny tanany lahavanana. Saingy natao tamin'ny teny anglisy le izy amin'izay tsy fantatra lahy isany. Satria raha natao teny gasy dia tsisy anao eo lisany. Dia inona raha le voady nataonay? Hoe raha mivadika zahay na miala andarana dia ny fonay ary ny rahanay sy ny vady aman-janakay nalainareo tsy misy arakaraka, ary nofonay azonareo omena ny kisoa dia manosy ny eto ambany zahay. Zay marina sefo be lazaina. Marina inona indray le tia? Zany ve dia vady nataonay? Oka kosako le. Kay ve zany zay vao fatotra e. Fa nga le tia mivolan'olona zarazaraina foana. Forontsilozany anay ny roa matsatso e. Aleo rangany dia ody a. Lasa. Zay? Raha vao tsy tonga mivory eo e lara-pitso dia miomana fa ny harivan'iny any zahay dia miaraka amin'ny dokotera mitondra seringy. Tsy rarahako e. Nanenenako ny nanontany an'lahy. Lasa koa e lahy. Mandroso ianao raha vokatra. Mino fa manam-baovao lazainy ianao. Mofopofona ramandrika Madagasikara, mihetsiketsika daholo ny mpikomy, ary eto amin'ny lafivaliny nosy no ahitany zany, na ny atsimo, na ny avevaratra, na ny andrefana, na ny abenetsinanana. Ka inona no ambaranao ny amin'izany raha vokatra? Miainanao azy ao. Eny tompoko, araky ny fivorinanao taonay dia afaka ray volana indray ny 27 marsa no hipoaka ny ady faobe ho fanavotam-pirenena eto Madagasikara e.
ahoana no inoko fa marina izany dra vokatra aza morarainao a izy ty ny ainao no manefa tandremo a raha ny eto Madagasikara ray manontolo kosa aloha vazady de tsy ho efako ka ny faritra misy ahy ihany no adidiko izay ka omeo ary ny fomba hoentinao anakanana ny faritra misy anao e tsotra patron be zao e ny alina fahafolony volana masa zay no manao fivoriana fahobe de mazava ho azy fa eo daholo no ndoa ampisorony tapohanareo ao fotsiny zay de vita tsara be zany ay le toerana vokatra asa taitaitra enao e ao fa atoroko mandalana eny ny planina sy ny toerana ary patron fa zao matoky fa arovanao ny aiky sy ny zady aman-janako raha vokatra raha fozaka ane ianao e matoky isa fa raha vo milamina fotsiny a izao tabataba zao dia any frantsika no manao ny mariazy zany misaotra tompoko misaotra tompoko ela ny ela mba hitangina ropilanina amizay zany le ty hitako efa nitokana mihitsy zao ny kibokelinga raha vokatra iny vola be maiza mitsitsy misaosabaisaka anareo na naiky hanatrika izao fivoriana izao araka ny tatitra manerana ny nosy dia tokony samy misy mandeha mivoaka lavitra kotsika dia ny miaramila tarihiko izany ny antony moa izany dia tsotra hisiraka vaina amin'ny fobe izay tarihiny Raminia hanome toromarika satria moa ny 20 sy 20 marsa indray mipoaka ny ady iraisana ho fanavotam-pirenena manerana ny nosy mbola velany ngatata tompoko Raminia ve izy no lohan'ny mpikomy manerana ny Madagasikara raha be faritra ny lefiny ary mama sy farasoana baviko tompoko mba harenareo ve ny momba azy tsy taina tsaheniheno mihitsy efa ho efa taona ane zay rikoto e fa 4 taona marina moa zany zao io anabavingah io raha tsy mahadiso raha velany izy tompoko dia 17 taona satria za zao 9 taona efa mahafehy ny ady tsara se io ary hitako mihitsy fa tena kinga sy havanana amin'ny ady ka rehefa vita ny ady faope izay atrehantsika teo omeko lalany se hitady ny mpianakaviany sery Cute Raminia misaotra tompoko dia ahoana moa zany tsangam-bato ny voantsika eto jereo anefa fe miaramila ny tanàny sady raha ny henoko tena rombotra izy ireo marina mihitsy zandro masoandro tena sarotra aloha ny fandidiana tonga vatsika any atoby ka zay ny eo sady anio no fivoriana fobengy sady araky ny fivoriana atao nga gouvernoura ireny mantsy dia hoe manomboka amin'ny enora ariva hony dia tsy misy olona mahazo mivoaka tsony afa-tsy ny marary na teraka zany efa tsy maintsy mijoro ao anatrehandreo mpitarika atsika aho ilaza fa mpamadika tandrazana ny dadako ary tokony hitandrina mivorehetra fa efa fantatry dada daholo ny tetika zareo ka raha misera vokatra rainao ihany anery masoandro no lefitra mpitary tolona any ka hoana moa ny tsy alan'ny tapaka ao anatin'ny fivorianao zay aloha dia mariny ka raha izany ary no izy ry masoandro ka tsy maintsy ataontsika ane izay atongavana any alohan'ny fotoana mariny zany ry tsanga mino matsy fa tsy maintsy hitondra miaramila any dada ary ho tratra ao daholo mpitolona rehetrako dia za raha ny lalantsika miana da
ny lalana nefa jereo rakotra miaramila daholo kanefa ny antsika tsy afaka hijanona fotsiny eto e tsy maintsy avotantsika ny andreo namantsika ireo ka zao ara natao hoe tsy azotsika atao aloha no mivoaka eto ambaravarana eto dia aizary sika ny voaka e avy dia tsinanotanantsika no mivoaka ary atao zay atongavana amin'ry lobolobo ry ka ity ambonydry anty any any eritsanga ny varavarankely any ambany-driana tsy misy avy be any ty tranona retiko atao ahoana ny fitsambokinana eto tranony taolana ety e ngamby efa mitenanao ihany raha navavy tamin'ny voalohany fa raha dia nafaka sy hanavitra ny firenena izany dia tsy moramora fa miatra amanainy ko maninona mora hitsambikina eto je hanavotana ny aina natao e fantatro izany e fa tsy famonoana tena kosa aloha iza kosa mono amony teny e zao no atao hoe reto misy lamba maromaro dia ireo no ampifamatoratsika mety izany ka dia io ny idinantsika any ahoana vonina vonina mon général Raminia 7 martsa 1770 dia mpiany Ry Jacques Manatsoa Georges na Renzo